Niatrika fivorinan'ny Katitrano niaraka tamin'ireo député Androany Maraina teny Tsimbazaza ny ministry ny fitantanam-bola sy ireo solombavambahoaka tamin'ny 12 ora maraina no nanomboka ny fivorian'izy ireo ary naharitra ora 2 mahery. Efa tamin'iray ora tolakandro mahery vao nivoaka ny efitrano fivoriana ny ministry ny fitantanam-bola sy ny toe-karena Rindra Rabariny Rinarson. Tsy nisy mipika ny dinika, tsy namaly ny fanontanian'ny mpanao gazety ity mpikambana eo amin'ny gouvernemanta ity teo ampivoahana ny efitrano. Ny alatsinainy teo no teraka tao amin'ny komina Somamanina distrikan'ny Miarinarivo Isandaniaina sy Isandanantenaina ireo zazakambana mianada miraikitra na siamoa raisina tanana ao amin'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona amin'izao fotoan'izao. Mbola mandalo karazana fitiliana sy fepetra mila tratrarina aloha ireo zaza ireo izay vao afaka miroso amin'ny fandidiana fampitsarana ny mpitsabo. Raha toka feno ny fepetra rehetra dia fandidiana fanasarahana zazakambana mitambatra faefatra zany no atao eto eo anivon'ity hôpitaly ity ary faharoa raha ao amin'ity taona ity manokana. Iverina hikatina ho an'ny Komoro indray ny sisitany malagasy amin'ny fitaterana an-dranomasina. Mirongatra indray mantsy ny valanaretina kolera ao amin'ity nosy ity ka izay no anton'izao fanapa-kevitra izao raha ny nampitay ny tatitry ny filakevitra minisitra omaly alarobia. Tahaka ilay fepetra teo aloha dia ireo sambo mpitondra entana ihany no afaka mivezivezy saingy tsy afaka midina ny sambo ny tatsambo. Malalaka kosa ny fifamezivezena anabakabaka saingy tsy maintsy ampiarana ny chimio prophylaxie ho an'ireo mpandeha avy any Komoro sy firenena hafa misy ity valanaretina ity. Efa nikatina nandritra ny enim-bolana tamin'ny Komoro ny sisin-dranomasina Madagasikara taorian'ny firongatry ny valanaretina kolera tany an-toerana. Efa miverina nisokatra ny fifandraisana tamin'ny 20 Aogositra lasa teo rehefa tsy nisy intsony ireo trangana kolera tany an-toerana. Efatra herinandro lasa nefa izay dia voalaza fa niverina nisy trangana kolera indray tany an-toerana. Teratany Somaliana 12 saika iondrana tsokosoko any Mayotte no trahatehaka ny zandarmaria tao Marmandi distrikana Analalava Omaly tokony tamin'ny 7 ora sy 30 minitra alina. Vaovao avy amin'ny olona tsara sitrapo mikasika any andian'olona tsy miteny gasy najanony fiara tao Ambodimanga Fokontany Marivato Sud komina Marmandi distrikana Analalava izay nanohy ny dian'izy ireo mankany antafiana Analabe no nahazony zandarmaria ny vaovao. Roa tamin'ireto teratany Somaliana reto no tsy nahitana paosiport teny aminy. Tsy mbola tonga tao atoerana ny sambo izay aka azy ireo tamin'io fotoana io. Natao andromaso ao amin'ny bureau-ny zandarmaria Marmandi izy ireo alina ary atao famitorana any Antsohi androany. Noraisina nandritra ny filakevitra minisitra omaly alarobia ny didim-panjakana manendry ny Djouar Jobson ho mahasoivony Madagasikara ny Maroc afaka mandray ny asany araka izany ity loholona teo aloha ity. Ny 20 Aogositra teo no efa nambarany filakevitra minisitra fa i Djouar Jobson no mahasoivony Madagasikara voalohany any Maroc. Mbola nandrasana nefa tamin'ny fotoana io ny fankatoavana avy amin'ny firenena Marokanina. Fenitra takin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy diplomatika ny fahazona fankatoavana avy amin'ny firenena pandray vao miroso amin'ny fanendrena mahasoivony firenena anankiray.